pejim-baovao afantanteraka kosa indray. Omena sehatra manokana ny sehatry ny asan-tanana mandritra ny hetsika la grande braderie de Madagascar izay karakarain'ny Matavision ny 7 amby 20 ka hatramin'ny 1 amby 30 ny volana May ho avy izao. Etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina trano no anatanterahana ity hetsika la grande braderie de Madagascar ity. Ka andoha jerentsika avy hatrany ary ny sary. Omena sehatra manokana ny asa-tanana mandritra ilay hetsika la grande braderie de Madagascar izay karakarain'ny Matavision ny 7 amby 20 hatramin'ny 1 amby 30 May ho avy izao. Etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina. Naompana indrindra amin'ny fankalazana ny fetin'ny reny ity hetsika ity izay andehan'ny faharoa amin'ity taona 2024 ity. Mahatratra 500 ny izany ireo trano efa hivelatra mandritra ireo 5 andro isian'ny hetsika. Mazava ho azy fa omena safidy malalaka ireo mpanjifa amin'ireo karazana akora varotana mandritra ity hetsika ity. Ny zava-baovao entina amin'ity andiany ity dia ny fananana ny boisson officielle naturaux vokatra malagasy ary rano voajanahary. Tsara dia tsara izany satria ahafahantsika manampy koa ireo orinasa malagasy. Nampivoron'ny mpandrandjara koa izy androany satria ny fihenam-bidy 5 isan-jatony no antoko ny grande braderie de Madagascar. Napetraka ny fitsipy-dalao anaramaso izay mpikarakara ary manentana anareo mpitsidika koa anao ny fitarainana na fanamarinana raha toka hitantsika fa mety misy tsy manaraka an'izany fihenam-bidy izany. Mahatratra 530 kosa ireo mpandray anjara izay nivoriana tetsy amin'ny Villa Pradon etsy Antanimena. Mpitsidika hatramin'ny 5 alina moa no endrasan'ny Matavision ny 7 amby 20 hatramin'ny 1 amby 30 May ho avy izao.